Miaraba antsika rehetra ny avako malala tratra ity alatsinainy fa valon'ny volana jona ity indray ary manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana amin'ny fanamasina amintsika any atokantrano any mpanarahana ny mofinaina. Ny volana jona moa sika zay fotoana manokana eo amin'ny firenena zay todiantsika manokana amin'Andriamanitra totro-mbavaka ny firenena ary ampahirizana antsika totro-mbavaka ny firenena dia ao anatin'izany no ibanjina raha teo no hevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo arak'izay efa voalahatry ny perikiopantsika raha teo. Ny perikiopan'ny mofinaina avako malala dia ny Kolosianina toko 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Kolosianina toko 7 andininy 7:10 ka hatramin'ny 7:10. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Mifandefera ka mifamela eloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompo ny elokareo naoka ifamelanareo eloka kosa. Ary aoka ao ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany ary aoka hanapaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 9:20 ary aoka ho ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana fa fehiny fahatanterahana izany. Ity Kolosianina toko 7 ity avako malala dia manomboka amin'ny 9:20 dia afatra zay tenenan'ny apôstôly Paoly manao hoe mitafia famindram-po na aoka iakanjonareo ny famindram-po, ny fiantrana, ny famoram-panahy, ny fanetretena, ny fahalemem-panahy, ny fandeferana ary aoka ao ambonin'izany fitafiana izany ny fitiavana fa fehikibo ny fahatanterahana izany. Zay raha ohatra ka adika ilay teny driavako malala amin'ny fomba azahoantsika azy amin'ny ankehitriny. Eto zany apôstôly Paoly dia manafatra riavana manao hoe anaovy ilay fehikibo zay fehin'ny fahatanterahana dia ny fitiavana. Asain'ny apôstôly Paoly mitafy ireo toetra soa zay tokony ho ananan'ny mpino isika riavako ka hoariny amin'ny fitafiana izany toetra soa zany. Hoy izy hoe mitafy famindram-po, fiantrana, famoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana. Mitafy zany hoe miankanjo na iakanjo ireo toetra enina ireo. Tsy haiko sedrasedra akory ny hoe enina riavako malala ary fa azo oharina mihitsy hoe tahaka ny andro ao anatin'ny herinandro zay fanaon'ny jiosy ny misolo akanjo isan'andro ary dia oharina amin'ny akanjo zay iakanjona ao anatin'ny herinandro izy ireo mandritry ny fotoana iasana. Ny akanjo fetin'ny olona mamonjy tempoly amin'ny alahady dia manokana mihitsy fa hamasinana hafa mihitsy fa ireto re akanjo enina ireo toetra enina dia tena azo oharina mihitsy amin'ny akanjo fetina miasa. Zany hoe mandritra ny fotoana iasanareo anatin'ny herinandro dia aoka iainanareo isan'andro iakanjonareo ireo toetra ireo toy ny misolo akanjo isan'andro nareo dia aoka tokony iakanjo izany isan'andro nareo. Ny voambolana ampiasain'ny Paoly dia izy tsy niteny hoe aoka hanana zao toetra zao ianareo, izy tsy niteny hoe mba manana mo famindram-po mba manana fiantranana, mba manana fahalemem-panana voambolana nilaza fananana fa izy hoe mitafy. Niteny hoe mitafy ry avako malala dia tena teny fanalahidy mihitsy ao soratra masina. Falatika tsara fa rehefa nanoty Adama sy Eva dia nitafy akanjo na sikina ravina viavy izy. Ary rehefa tsy nahasarona tsy nahoninan'Andriamanitra ny nahita azy hoe avy nanota dia misikina ravina viavy. Inona moa zay ravina viavy? Inona moa zay akanjo ravina viavy? Ilazana ihany zany ataontsika hoe zavatra tsy maharitra. Rehefa nanota ny olombelona dia nandray zavatra ataontsika hoe nanakokena tamina zavatra tsy maharitra. Fa hoy ny Genesis toko 7:7-20 manao hoe fa Andriamanitra kosa nampiakanjo hoditra na nanafy akanjo hoditra andralehilahy sy rahavehivavy. Adama sy Eva zany eo teoriny. Inona dikan'izany?
rehefa manota ny olona de indraindray maka zavatra aminjena ny anakonana ny enatra vokatry ny fahotana. Ny fahotana mantsy na inona ka aza-pahotana ataon'ny olona de mahatonga enatra mandrakariva, satria rehefa manota ny olona de ampangainy satana izy rehefa aveo, ampangainy satana izy rehefa aveo, ary rehefa namasina ao anatiny de mahatonga azy matsiary tena ka menatra izy, ary zay mahatonga fibebahana sy fifonana. Zany hoe ny ota de mahatonga enatra, de rehefa menatra ny olona lay dikan'ilay hoe akanjo hoditra de mitady vahaolana amin'ny alalan'ny tenany izy, amin'ny alalan'ny heriny izy hanakonany ny enatra vokatry ny fahotana. Zay le sikina ravina viavy tataka ny olona rehefa ohatra ka hoe andeha atao hoe misy olona taraiky izy ohatra de tara de taizy ianao nanino anao ny tara, manino anao ny tara ohatran'io fotoana rehefa tokony amin'ny valo miditra misy sasany anao vao tonga atao mibrao vao tonga atao ampianarana de mamantitra diavy hatrany de asa no ny natoro-maraina izy na tsy fantatro no ny variana asa zay mbola nataony teny an-dalana teny de variana izy dia inona no ataony mandainga izy ohatra de ka le taxi be tena zao ka le mandeha tongotra ka le confinement mbola zao ka le fibona makatsa makaro de zany hoe nohony ataontsika hoe fahotana mety tsy firarahina de tara de maka sikina ravina viavy hoe aka nohony lay taxi be zany le sikina ravina viavy zay tsy ama fa lay zavatra vonjy mainky ataon'ny olona lay laingy ataon'ny olona na lay ataontsika hoe fialana fanakorana lay tena lay tsy fahatanterahana. De matetika ny olona le avako malala rehefa manota de mandray sikina raviavy tahaka reny mandrakariva. Zay ny sary ny tiany Genesis atao. Fa nanino ianao nanota de vaninao ka le zavatra ohatra zao de mandaingandainga eo sy manao zavatra tahaka zany eo izay tsy mahatakona velively mihitsy ny enatra vokatry ny fahotana. De hoe boky Genesis hoe Andriamanitra mihitsy rehefa nanota ny olona de honenana ny olombelona izy ka de nampy akanjo sikina na nampy akanjo azy akanjo hoditra hoy Genesis toko fahatelo. Ary fantatsika fa ny akanjo hoditra jereo tsara ny elanelan'ny hoditra sy ny ravina viavy amin'ny 1:20 Genesis toko fahatelo. Ary Jehovah-Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho any Adama sy ny vadiny ka napy akanjo azy. Jereo tsara ny elanelan'ny hoditra sy ny ravina viavy sy ny hoditra sy ny cuir. Zany hoe Andriamanitra mihitsy no ny sahirana nanakona ny olona tsy anjaka ny manoloana ny enatra ny vokatry ny fahotana. Ary fantatsika fa tsy azo ny hoditra raha tsy vonoina le biby, raha tsisy raha latsaka. No zany any amin'ny Genesis toko fahatelo fa 2:20 de fa misy tandidon'i Jesosy Kristy tompo hoe vokatry ny fahotana zay mahatonga enatra de tsy afaka enatra isika amin'ny alalan'ny fahotana raha tsy nisy raha latsaka. Ary Andriamanitra no nanako-kenatra atsika tamin'ny alalan'izany akanjo-hoditra izany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo aty amin'ny testamenta vaovao. No zany de le teny hoe fitafiana de tena teny fanalahidy mihitsy. Ary eto ny apôstôly Paoly de mampiasa an'izay teny zay mitafy. Ny teny hoe mitafy de milaza zavatra zany, tsy azo sarahana amin'ny tena, milaza zavatra hita eny amin'ny tena. Ny fitafiana de na iza fitafiana, na iza asaina ka olona miasa de mitafy izy. Fa ny olona zay demoniaka no tsy mitafy. Hitatsika lay lehilahy tany Gerasena tantarainao amin'ny filatsaraky ny Luka sy araky ny Marka hoe lay lehilahy demoniaka de nitanjaka ny enjy teny amin'ny fasana. Milaza hoe ny devoly no mampitanjaka, mampanala baraka. Dikany teny hoe mitanjaka de manala baraka. Ny devoly no mpanao an'izany. Fa Andriamanitra kosa de mampiakanjo manako-kenatra ny olona. De eto Paoly apôstôly mamresaka amin'ny Kolosiana manao hoe aoka ianareo hiakanjo. Zany aoka anareo hanapa-kevitra hitafy. Tsy hoe manana ohatsika hoe manana de mizala zavatra afaka miteny foana hoe za de manana akanjo. Fa le akanjo de nataoko anaty armoire. Afaka miteny fa tsy ty ampy. Afaka miteny hoe za de manana penina. Fa le penina tsy ty amiko fa any ampiasana. Za de manana solosaina. Fa le solosaina dia any an-trano fa tsy ty miteny hoe manana de afaka miteny hoe manana mandrakariva na tsy ty amiko ary le izy fa any an-trano na mitoeran-kafa. Afaka miteny hoe manam-bola fa tsy ty amiko le izy fa any amin'ny banky. Fa izao rehefa miteny kosa manao hoe za miakanjo de hiteny amiko lay akanjo.
tsy afaka miteny am'teny hoe za miakanjo nefa tsy miakanjo. Zany hoe nytiany apôstôly Paoly tenena dia mampiasa ny teny hoe tafio de milaza hoe zavatra hita eo aminao ary azo tsapaitanana. Zay mahatonga azy tsy nampiasa mihitsy ny teny hoe manana hoe aoka ianareo kristianina anana izao toetra izao. Aoka afaka miteny mantsy za nge manana famindram-po fa napirimiko kely aloha izy androany alarobia na za nge mba manana fandeferana fa androany alakamisy le izy de tsy nandefitra mihitsy no za nge manana fiantrana fa rehefa lahady any na zomay any vao manao fiantrana fa raha vao hoe manana de milaza zavatra azo ampandeferina na hoe afaka miteny an'izany fa tsy voatery hita eo. Fa nampiasain'ny Paoly eto hoe mitafy zany hoe aoka ho hita eo aminao, ekanjonao ary azo tsapahitanana, hitan'ny fiarahamonina, aingo hitafinao ireto toetra ireto. Rehefa ko malala ny toetra kristianina zany de milaza zavatra tiany apôstôly Paoly tenenina hoe itsika ao anatin'ny fiarahamonina de hoy ny apôstôly Paoly manao hoe aoka ho hita eo aminao ary tsy azo sarahana aminao, azo tsapahitanana ary fitafiana moa aingo amatarana to amin'ny testamenta taloha testamenta vaovao de ny fitafiana no amatarana hoe raha ohatra ka miaramila ianao de fantatra ny fitafiany miaramila, raha ohatra ka mpitandrina ianao de manana rôle pastoral, raha ohatra ka mpampianatra ianao de manana akanjo tarify maha-mpampianatra. Dia lay fitafiana tsy milaza hoe zavatra hiteny aminao ihany, tsy milaza zavatra azo tsapahitanana ihany fa mamaritra maha ianao anao mihitsy le fitafiana. De zay ny tiany Paoly tenenina manao hoe aoka ianao mpino ho fitafianao mihitsy reto zany hoe rehefa amperinasy anao amin'ny isan'andronao de aoka ho tafinao ka tsy azo sarahana aminao ary vakina eny aminao eny amaritra maha ianao anao no hoe famindram-po, fiantrana, famirampana, fanetretena, fahalemem-pana, fandeferana. De rehefa voatanisany apôstôly Paoly zay rehetra de zao rehefa ko malala teo amin'ny jiosy misy karaza-pitafiana be de be arakaraka ny toerany olona, arakaraka ny volany olona, arakaraka ny andraikitry ny olona de misy karaza-pitafiana tahaka ireo ihany tsy tokana ny fitafiana fa misy karazana arakaraka ny vanim-potoana. De tahak'izay koa na faran'ny Paoly atsika zany araka aoka hitafy anankiray am'ireo tsika andeha ataovy enindreo de aoka hifandombiasanao anatin'ny herinandro ireo na hitafy mihitsy ireo mety anaovanao miaraka koa ny anankoroa anankitelo tsy maninona fa na inona karaza-pitafianao na anankiray na anankiroa ny jiosy moa maalana de maalana hoe manao fitafiana anankiray zany fa roa farafakeliny ny fitafiana izay fanao ny jiosy. Ny fitafiana anatiny indrindra de nataony hoe cutenette izay fitafiana anatiny indrindra io akanjo lava be zay ary io cutenette io dia raha ohatra ka io akanjo anankiray io ihany anaovany jiosy na lahy izy na vavy tovitovy amony didy akanjon'ny lasy ny vavy dia akanjo lava ka raha vo io cutenette io fotsiny anaovany jiosy dia zay natao hoe mitanjaka izy nalana vavy zany hoe tsy de fanao loatra ny hoe manao akanjo tokana izy fa manao akanjo ray na roa izy na mety hotelo aza mbola misy lamba, misy saly, misy atrodo, misy isan-karazany. Zay mahatonga Paoly mitanisa karazana fitafiana be de be eo tahaky ny famarony akanjo anaovantsika kehitriny ihany hoe manomboka any amin'ny bakiraro, manomboka any amin'ny lobaka, palitao, manteau sy ny sisa rehetra tahak'izay koa ny jiosy. Ary de takatry ny jiosy tsara, takatry ny jiosy kristiana, takatry ny jerilisa kristiana ny hevitry ny apôstôly Paoly hoe aoka ianao hitafy an'ireo toetra ireo. Fa izao ry havako izy manao hoe na inona fitafiana anaovanao de izao aoka tsy haly aminao lay, tsy haly eny aminao ny fehikibo. Tsy misy karaza-pitafiana jiosy ry havako malalaka tsisy fehikibo. Na inona fitafiana anaovan'ny jiosy de izao misy fehikibo mandrakariva. Izy manao hoe na famindram-po hitafiananao, na fandeferana ny tafianao, na fahalemeny tafianao, na fahamirany tafianao de zao tsy maintsy aoka eo amboniny zany fitafiana anaovanao zany mandrakariva ny fehikibo iray de natao hoe fitiavana. Zay ny dikan'io teny io ry havako malala. Ny 9:4 manao hoe aroka ao amboniny zany rehetra zany, amboniny inona io? Ambonilay fitafiana rehetra zay anaovana de anaovy lay fehikibo de ny fehikibon'ny fitiavana. Tsisy hevina ny fandeferana
raha tsisy fitiavana. Mety afaka mandefitra ny olona fa mandefitra izy satria tokony andefitra fotsiny noho ny fahazavan-tsainao anatiny fa tsy mandefitra noho ny fitiavana izy. Mety anao fiantrana ny olona fa tsy fiantrana noho ny fitiavana fa fiantrana noho ny anton-javatra maro samihafa fotsiny ihany. Tsy maivana akory reo fitafiana ireo ro toetra ireo fa raha misaraka amin'ny fitiavana ireo dia tsisy heviny, tsy tena ao anatin'ilay fahatanterahana. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly manao hoe aokary hanananareo zao toetra izao na eo aminareo tsy hisaraka aminareo zao toetra izao dia hitafy kosa ny fehikibon'ny fitiavana. Ito mpamanarana avako malala dia mampahery anao. Ny toetra soa kristianina zany a dia tokony ho hita ry havana. Ny kristianina tsy mahanareo toetra soa reo dia zay ny kristianina mitanjaka, ary rehefa mitanjaka dia alain'ny satana baraka. Anarany fotsiny kristianina ozy fa kristianina tsy mba manana ireo fitafiana ireo. Inoko fa tsy hitanjaka isika eo anatrehan'izao tontolo zao fa hitafy ireo fitafiana ireo hoe ny famindrampo, ny fiantrana, ny famirampanahy, fanedretena, fanemepanahy, fandeferana. Ary mihoatra noho zany engany ataonao fehikibo amin'ny toetranao isan'andro ny fitiavana. Ary fitiavana io dia lay fehikibo zany driavako dia eo ambony izy io. Dia ny fanao zany misy karazana fehikibo arakaraka n'io koa arakaraka ny ataontsika hoe ny farim-piainan'ny olona ny fehikibony. Samy manana ny fehikibo fa izao io fehikibo io dia fitaovana koa izy io, eo amin'izy io napetraka ny ndray ny antsy, ny lefina, io koa napetraka ny fitaovana fanoratana ho an'ny mpanoratra. Zany hoe fehikibo tsy hoe fehikibo miazona n'ilay akanjo tsy hiparitaka ka mampisendrika an'ilay akanjo ihany, fa ny fehikibo koa dia fitoran'entana. Ny fehikibo koa no mampisaraka ny fitafiana ambony ka ao anatin'ilay fitafiana ambony iny ao anaty tratra ao zany ametrahana ny vola, ny zavatra rehetra zay misy etakely dia asitrika ao anatin'ilay fehikibo ao amin'ny akanjo ambony ilay fehikibo. Zany hoe tena zava-dehibe mihitsy ny fitiavana, tena fitaovana koa izy sady mampisy endrika na inona ilay akanjo anaovanao rehefa tsisy fehikibo dia botsibotsina be, tsy azo ampiasaina. Rehefa ohatra ka hiasa ny olona dia akariny akanjo dia fatoriny amin'io fehikibo. Zany hoe ilay fitiavana zany io dia hoarina amin'ilay fehikibo tena sady fitaovana no haingo. Enga dia afaka malala ho tsapanao zany fa tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny toetra kristianina ny fitiavana. Dia mampahery anao pino ary aoka ao ambony zany rehetra zany ny fitiavana fa fehin'ny fahatanterahana zany. Tsy tanteraka isika amin'ny maha olombelona mpanotatsika, tsy tanteraka isika amin'izay zavatra mety ho ataotsika. Ohatra hoe tokony hanao asa fiantrana ianao, raha ny tena izy asa tsy fantatro, raha ny tena izy dia ianao mahafantatra fa tokony amin'ny 1,10. Ny zavatra nitranga nefa dia izao 5,10 menao. Fa rehefa nataonao tamin'ny fitiavana iny hoe tena ty ataoko amin'ny fitiavana ty 1,10 ty na ataoko amin'ny fitiavana ty 1,10 ty, dia zay ny mahatonga ny hoe toy ny tanteraka tsisy kianina. Ny zavatra rehefa atao amin'ny fitiavana dia zay ilay zavatra tsisy tanteraka. Ny fitiavana ny mahatonga ilay zavatra ho araka ny tokony ho izy. Eka dia rehefa kobalala tsy hisaraka amin'ny toetra soa anananao, fantatra fa tia namana ianao, fantatra fa mpity mizara, fantatra fa manao azo isan-karazany fa izao zay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fitiavana. Tsy hoe ny asa ihany dia afaka malala, tsy hoe ny asa fanompoana ihany, fa na ny asa ho ampiasana aza na azy rehetra atao amin'ny fiainana isan'andro dia hoy apôstôly Paoly hoe ataovy amin'ny fitiavana. Vavakisika tompo aosoranao zay ny amin'ity tontolo andro ity zay nanafaranao anay ny hitafianay ny toetra kristianina ka ho hitan'izao tontolo zao ety aminay zany toetra soa zany mba tsy ho azon'ilay raha tsy hampangaina izahay ka homenatra na tsy ahatsorovavolom-belona akory amampino anay. Dia mampianatra anay no tompo fa ny fehikibo ny fahatanterahana dia ny fitiavana. Na inona toetra soa, na inona fanomezam-pahasoavana, na inona asa ataonay ka tsy eo aminay, tsy tafinay ny fitiavana dia zava-poana ihany zany. Dia ampianaro zay tompo iainana zany fitiavana zany satria zay no afatry ny teninao tamin'ity mofinainay ity dia taio ny tontolo andronay, taio ny fiainanay, taio ny fikasanay rehetra ny tokantrano misy anay hitafianao toetra tsara zay tompo.
ianao lay jesosy kristy tomzay efa namonjy anay no anafy anay izany toetra soa zany no ny herin'ny fanahinao masina misaotra jesosy amen.